Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 10 febroary 2022 amin'ny enora maraina hatramin'ny alarobia 1 febroary 2022 amin'ny enora maraina. Ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amorontsiraka Atsinanana nosy noho ny fandalovan'ilay rivodoza Gezani any amorontsiraka Vonetsinanana. Tomanana tratra 10 hatramin'ny 20 km sanora ny amafin'ny rivotra. Hiakatra amin'ny dalana izany rehefa manakaiky ilay rivodoza ka tombanana ananika hatramin'ny 10 km sanora manakaiky ny ivony. Ho mafy ihany koa ny rivotra any amorontsiraka Atsimandrefana ka tombanana hatratra 10 km sanora. Hitatra any amorontsiraka Menabe izany noho ny fandalovan'ilay rivodoza an-dranomasina indray. Manomboka ny alatsinainy 9 febroary 2022 tolakandro ny morontsiraka Vonetsinanana nosy. Sirapiso talata 10 febroary 2022 any morontsiraka Atsimandrefana. Ny alarobia 1 febroary 2022 tolakandro kosa ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny any manana haravaratra hatrany manoro, sy fampitandremana amin'ny loko mavo ny any Itapolo hatrany amin'ny tanjona vohimena, ary fampitandremana amin'ny loko maitso ny morontsiraka Melaky sy Menabe. Aherina heribia ihany koa ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy noho ny alondrano ateraky ilay rivodoza Gezani. Isamota rehefa manakaiky ny ivony. Tomanana ho 3 hatramin'ny 9 metatra ny avon'ny onja, hatratra 7 hatramin'ny 10 metatra manakaiky ny morontsiraka Nalanjorofo sy ny tapany avaratra Atsinanana. Tomanana hery ihany koa ny ranomasina any amorontsiraka Vonendrefana amin'ny fisasahan'ny herinandro ny fivoahan'ity rivodoza ity any an-dranomasina indray. Manomboka ny alatsinainy 9 febroary 2022 alina ny eo anelanelan'ny voemara sy manoro, sy rapiso talata 10 febroary 2022 ny morontsiraka Vatovavy, ary ny alarobia 1 febroary 2022 tolakandro ho an'ny morontsiraka Melaky sy Menabe. Miatra izany ny fampitandremana amin'ny loko mena ho an'ny voemara hatrany Mananjary, sy fampitandremana amin'ny loko mavo manoro hatrany Mananjary, ary fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky. Entanina izany rehetra mba hanaraka sy tabaka ny toromarika tolotra ny tompona andraikitra eny fotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjony bombaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km sanora. Ho avy avaratra kosa izany manomboka ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km sanora. Anojabe na herin'ny ranomasina, avy ny onja 2 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny morontsiraka Antalahy noho ny alondrano avy atsimo. Tanjona Angotsy hatrany manoro, anorana matevina, mety arakotroka. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 15 km sanora, hatratra 10 km sanora ny morontsiraka Avony. Isa fotofoto kosa ny rivotra eo anelanelan'ny Vatomandry sy manana haravaratra manomboka ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km sanora, indrindra manakaiky ny ivon'ilay rivodoza Gezani. Ho avy avaratra ny rivotra ho an'ny morontsiraka rehetra any amin'ny faran'ny feptaona ka ho 30 hatramin'ny kilometatra sanora. Aherina heribe ny ranomasina, isamota manakaiky ny ivon'ilay rivodoza. Avy ny onja 3.5 hatramin'ny 10 metatra, hatratra 9 hatramin'ny 10 metatra indraindray noho ny alondrano ateraky rivodoza Gezani. Manoro hatramin'ny Tolanaro, anorana matevina indraindray any amin'ny tapany avaratra. Ho avy Atsinanana na Atsimatsanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km sanora, hatratra 70 hatramin'ny 10 km sanora any avaratra Mananjary manomboka ny atoandro. Anonjabe na herin'ny ranomasina, avy ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra any amorontsiraka Nosvarika noho ny alondrano ateraky ilay rivodoza Gezani. Hitatra miandalana any amorontsiraka rehetra izany manomboka ny takariva. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km sanora. Anonjabe na herin'ny ranomasina, avy ny onja 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, tanjony vohimena hatrany amin'ny tanjona Akapo. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na Atsimatsanana ny rivotra any atsimon'ny Itapolo ka ho 70 hatramin'ny 20 km sanora. Fiovaova kosa any Ankafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km sanora. Anonjabe ny ranomasina, avy ny onja anodidina 2.5 metatra. Ahery kosa any amin'ny tapany atsimo ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Gabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Anorana tandrifondrahona vitsy indraindray. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km sanora. Ho avy atsimo kosa ny alina ka ho 20 hatramin'ny 30 km sanora. Adiny mpanonja ny ranomasina, avy ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Anorana tandrifondrahona amin'ny tsitokotoko rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka.
Avy andrefana andrivotra ka ho 10 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja aotra faingo 5 metatra. Analalava trany amin'ny tanjona bomba omby. Anorona tandrifondraona metatra kotroka indraindray any amin'ny tapany avaratra. Avy andrefana andrivotra ka ho 10 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja aotra faingo 5 metatra.